Mialohany hilazantsika ny vaovao misy sy ny filazana ireo zavatra rehetra mandalo dia tsara ny mampahafantatra an'ity mpitandro filaminana ity. Rabetsy izay no fahalalany maro azy eny Ambohibaho eny ary tena maro arak'izany olona afa-po amin'ny fomba fiasany ary mendrika halaintahaka hony ity mpitandro filaminana ity, indrindra ny fomba fiasany sy ny toetra izay ananany. Tena ity tokoa ny mpitandro filaminana hoy ireo olona be dia be rehefa naneho ny hevitra. Raha mbola olona eny Ambohibaho dia tsy misy tsy mahafantatra azy. Ndeha ary ataontsika ny fanaovana abonnement mialohan'ny hirosoantsika amin'ny filazana vaovao fa zisy tately fampidirana fotsiny iny izay nolazaintsika mikasika any mpitandro filaminana Rabetsy iny. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abone ny sainantsika. Ao anatin'ny kronikan'i Johary Ravoajanahary no nilazany ny mikasika zaza manasa tanana. Mahalasa fisainana ity fanabeazana sy fampianarana eto amintsika ity, aiza ve hatramin'ny fanasana tanana avy no vatsian'ny Zapone vola amin'ny alalan'ny ONG. Nambarany kosa aloha fa nahomby ny ezaka teo Analamanga tao anatin'ny 2 taona satria tafiakatry ny 90 isan-jato ny tahan'ny fahaiza manasa tanana vokatry ny fampianarana sy fampitaovana ireo sekoly sy CSBD nesandry zareo. Fa na izany aza dia nametraka ny fanontaniana izy ny hoe fa na izany aza ve dia ilana famatsiam-bola vahiny mihitsy ve ny fanasana tanana, hoy ny fanontaniana izay napetrany. Tsy vitany mpampianatra, tsy vitany ray aman-dreny fa misy Zapone tonga mihitsy eto a Madagasikara mba hampianatra ny fanasana tanana. Dia malala tanana tokoa ny Zapone ka hoy ny hafatra izay nomeny tao anatin'ny kronikan'i Johary Ravoajanahary. Mety tsy misy dikany amin'ny vola alohany fa isika no mila mieritreritra hoy izy. Raha tsy eo ve ny Zapone dia tsy hay hanasa tanana zany ny zaza malagasy hoy izy. Somary mahalasa saina sy mampieritreritra ihany raha izao fanasana tanana izao no andanian'ny Zapone vola eto a Madagasikara raha fintipitinina ny resaka izay nolazainy. Tsy mampaninona raha hoe manampy amin'ny fitaovana any an-tsekoly ry zareo tahaka ny hoe fanomezana camion andraofana fako, fa ity mampianatra ny zaza malagasy hay hanasa tanana ity ny tena somary hafahafa sy mahagaga, hoy Johary Ravoajanahary. Eny hevitro manokana izay hoy Johary Ravoajanahary, tena mahavariana izy, tsy haiko asa ahoana ny hevitranareo, hoy izy noho ny farany raha nametraka ny fanontaniana tao amin'ny olona rehetra izay manan-kevitra. I Johary Ravoajanahary moa dia mpamakafaka koa dia tsy mahagaga raha izay fanontaniana rehetra izay no mipetraka ao an-tsainy sy mipetraka ao an-dohany satria tsy maintsy miahiahy ary tsy maintsy variana foana amin'ny zavatra rehetra mitranga izay ny mampamakafaka ny mpamakafaka. Anisany nahafinaritra ny maro moa nahita anireto solombavambahoaka any amin'ny provinsin'ny Mahajanga ireto izay miray hina ho an'ny fampandrosoana na samahafa antoko aza. Tena mendrika alaintahaka ary mendrika atao fitaratra ireto solombavambahoaka voafidy tany amin'ny provinsin'ny Mahajanga ireto. Samahafa antoko moa izy reto nefa dia miray hina ho an'ny fampandrosoana. Mirary soa ho azy roa ary aingane ho toy io daholo ireo solombavambahoaka rehetra. Teboka fanamarihana moa eny ndeha ary isika hilaza ny zavatra hafa indray izay tsara ho fantatra sy ny vaovao misy ary ny vaovao misongadina ihany koa. Tsy nahafa-po ny fihaonana tamin'ny minisitra ny fambolena sy ny fiompiana mahakasika ny fangatahan ireo mpiasa eo anivon'ny FIFA ka mitohy ny fitokonan'ny mpiasa sy ny mpikaroka manerana ny nosy. Araka ny fanambarana nataon'izy ireo ny omaly dia tsy mijanona ny fitokonana raha tsy miala ny tale jeneraliny raha ny fanazavana hatrany nomeny izy ireo. Ny manaraka izay ho resantsika dia resaka biometrika sy fanavaozana ny eta sivily malagasy. Karapanondro biometrika ho an'ny malagasy nisy ny fihaonana teo amin'ireo tompon'andraikitra stratezika isan-tsokajiny mba ho fanatanterahana ny tetikasa fisoratana anarana biometrika sy ny fanavaozana ny eta sivily malagasy. Ny olom-pirenena rehetra mohatra ny 5 ambin'ny folo taona dia tsy maintsy mandalo ilay antsoina hoe fisoratana anarana biometrika.
politika izay ahitana ny fanangonana ny angon-drakitra momba ny sata sivila toy ny anarana taona lahy sy vavy ary iray aman-dreny. Natao izany satria dia dingana iray amin'ny fampandehanana ny fanavaozana ny sata sivila sy ny maha izy azy. Ary ihany koa mba hahafahana mamoaka ny kara-panondro biometrika ho an'ny olom-pirenena mihoatra ny 18 taona manomboka amin'ity taona ity no tanjona amin'izany. Izany ny zavatra misy, ny zavatra misongadina koa dia ampahafantarina ianareo malagasy rehetra namana sy ianareo malagasy rehetra mpiray tanindrazana. Fa ity anankiray manaraka ity dia anisan'ny niteraka fanehoan-kevitra be dia be sy fanehoan-kevitra maro raha vantany nivoaka ity resaka ity. Izy ity moa dia resaka zanirina nandefa anarana ho tendrena minisitra. Tsy azo ekena intsony ny fanilihana ireo mpitolona manohana sy mampandany ny filoham-pirenena hoy ny Andriamatoa Zanirina Rafanomezantsoa. Sy fokontany eny Anosizato Antsinanana moa izany Zanirina Rafanomezantsoa izany, ka dia izany ny hafatra izay nomeny ary mbola nampiany ny amin'ny hoe minisitra mahafantatra ny mararin'ny vahoaka araka izany no tokony hiara-iasa amin'ny filoham-pirenena raha toa ka ireo olona avy any ivelany foana no nantsona nandrafitra ny governemanta hoy izy. Nilaza fa nanolotra anaran'olona ho tendrena minisitra nohon'izany izy, ka dia fanehoan-kevitra maro sy betsaka no navoakan'olona raha vantany nivoaka io hafatra izay nomeny Zanirina Rafanomezantsoa io. Zay moa ny mikasika an'iny Zanirina Rafanomezantsoa iny, ndeha resika hilaza zavatra hafa sy ny vaovao hafa izay tokony ampahafantarina ianareo rehetra izay liana amin'ny vaovao sy ny zava-miseho. Tsy lany zavatra hafahafa miseho ao Madagasikara ary be dia be ireo zavatra izay tena mahagaga misy ao, ka tafametra-panontaniana ny maro hoe inona marina ny manjoa ny vahoaka malagasy, tena fijaliana ve sa ny tsy fahafantarana ny lanjan'ny zavatra anankiray. Raha araka ity vaovao izay navoaka ny Midi Madagasikara ity dia ramatoa iray no niteti-trano nivarotra ny zanany vao efa bolana tany Bekabary Andranomebevava, tsy aiza moa izany fa Meva tanàna. Zavatra tsy fahita izany ary zavatra tsy matety pitranga nefa izy ity navoaka ny Midi Madagasikara ity. Be dia be ny olona nanome tsiny nefa eo anatrehan'izany ihany koa dia naro ireo olona nilazany hoe aleo izy mamarotra ny zanany toy izay ariana any ka ho fatifaty fa tanin'ny zaza tsy manan-tsiny. Rehefa voalaza sy voatanisantsika ary ny mikasika an'izay olona namarotra zanaka izay, ndeha resika hijery kely ny hafatra sy ny teny izay nomeny filoham-pirenena teo aloha, tsy iza moa izany fa Ravalomanana Marika. Hoy Ravalomanana Marika nilazany hoe tsy manaraka ny lalam-panorenana ny fanoloran'ny praiminisitra ny politika ankapoben'ny fanjakana na ny PZE satria ny governemanta mbola tsy mijoro, hoy Mariky Ravalomanana. Ny hamaramparanantsika ity video anankiray ity dia ireto hitantsika amin'ny sary ireto anisan'ny toerana izay tena mahafinaritra ary toerana izay tena manana ny hakantony ihany koa. Tsy aiza moa ireto toerana ireto fa any Vondronosy Mitsio, 70 kilometatra miala any Nosibe no misy azy ary Vondronosy Mitsio no iantsona an'ity toerana ity izay ahitana nosy kely 8 isan'izany ny Tsarabanjina sy Mitsio lehibe. Azo hitsangatsanganana moa ity toerana ity satria dia tena kanto dia kanto ary ny tora-pasika ao aminy dia fotsy sady madio. Ny ranomasina moa dia tsy resahana intsony fa dia manga maitso tsara dia tsara. Tena mampiavaka an'io Mitsio kosa dia nohon' izy misy vato izay antsoina hoe orga basaltique, misy ao aminy moa izany vato izany. Zay koa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka mankatelina ianareo rehetra navita ny haino hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka ato. Zay fa tsy atao ny alavan'ny resaka, hametra-beloma izahay ody izahay fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby oie, tsao tsao amin'ny manaraka indray eo.